Miavana malala, tonga amin'izao andro alatsinainy 20 Jona 2022 isika. Milohan'izany a, mbola mpitombona amintsika manakariva ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy ilay tsy miova mansy an'io ary mandrakizay. Amen. Sotranao izay raha eo fa tonga amin'izao herinandro vaovao izay natomboka omaly 9 Jona 2022 izao. Tonga amin'ny ady faharoa amin'izao andro amin'ny herinandro vaovao izao zay. Koa mety izy ianao tompo ampangina zay feretra tsy avy aminao, voaka ny fiainao re ihany nako akomponay ka isy teny aminay, ao ankilanay, ao andaninay, eo alohanay, amin'ny akavananay sy amin'ny akavianay, sy eo alohanay sy eo aorianay manao hoe diny lalina kandiano diny Jesu Kristy lalina sy famarinana, ianao le teny tonga nofo ka niarany olona tambay. Amin'ny anaranao Jesu naovanay izany amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany 5:1 ka hatramin'ny 1:12. Amin'ny anaran'i Jesu. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe Tompo, amin'izao va no ampodinao ny fanjakanao amin'ny Israely? Voa sisy taminy. Tsy anareo ny alala ny andro na ny fotoana izay efa niteneny ray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria araka ny farany tany. Ary efa nilaza izany Jesu, dia nakarana izy mbola nijery izy ireo anisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesu. Ndreo nisy roalahy teo ninany ny akanjo fotsy sy nanao hoe ry lehilahy Galileana, nahoana mijanona eto amin'ity nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesu izay nampiakarana niala taminareo ho any an-danitra iny mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Masonao manao asinanay amin'ny fahamarinana, iteninao fahamarinana. Amen. Iny Jesu nakarana niala taminareo iny ho any an-danitra iny dia mbola ho avy. Jesu mbola ho avy. Inona nataontsika ambara-pahatonga an' Jesu mbola ho avy? Ny anaiky ho vavolombelon'i Kristy. Ka tsy tandro elatra, tsy tandro asa sarana, asa manao viverina iny mihitsy haneo sy hanambara fa amin'ny anaran'i Jesu Kristy rehefa avy mibebaka ianao dia amin'ny anaran'i Jesu Kristy no azonao famelan-keloka. Ary amin'ny anaran'i Jesu Kristy sy finoana tokoa no hanomezanao ny fanomezana tsara indrindra dia ny fanamasin'Andriamanitra. Ary eto ny fanamasin'Andriamanitra dia tsy mamelamelanao hipetrapetraka fa tonga anao ho vavolombelona sy hanambara na miteny na miasa fa Jesu Kristy ny Tompo sy mpamonjy ary tsy menatra ny hanambara ny filazantsara fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena azy amin'iny izany sy mahatonga ny tsirairay avy afantatra indray fa izay mino an' Jesu Kristy manana ny fiainana mandrakizay. Ary izay mino an' Jesu Kristy dia tafafina niala tamin'izao fahafatesana lehibe izao fa nafinana an'Andriamanitra kosa ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay. Dia izany tokoa anie zasy ianao hanaiky an' Jesu Kristy ka tsy faratsiana intsony manapaka anao na ilay ratsy intsony fa Jesu Kristy mitondra antsika ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny manome antsika fiainana be. Amen. Velom-piderana anao izay raha eo fa tsy nahavilanao ny afina taminay programa anasa aminao hamonjenanay amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Iny Jesu Kristy iny matsy nakarinao any an-danitra dia mbola ho avy tay. Ambara-piverenana eny amora lanitra dia ampaherezinao zay amin'ny fanano masina ka ho vavolombelonao na miteny na miasa manomboka ao amin'ny tokantranonay tsiray avy amin'ny manodidina anay amin'ny tanàna misy anay amin'ny firenenay ary maninona mihitsy Tompo
hatrana amin'ny fagnanontany satria filazantsaranao dia natao an'ny olona rehetra sy ny olona matoky sitraka indray ny ary mivavaka hoe rainay izay mian-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra menay niny anina sazo anay ary mamelany herokay tahaka na melana izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakabanana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tononona amin'ny anaraisana ka fanamaso zao aisan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fononareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana no mihaino ny fanamasina matoky izay niantso anareo satria izany no amenanareo fananao masina fanan'Andriamanitra ka tonareo vavolombelon'ny tompo naiza amin'ny vinona vino. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra re ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.